mbola ho ampitombona ao aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Misokatra amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Misokatra amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Nofinainantsika anio amin'ny bokin'ny ISAIA mpaminany toko fa 5:20 ny andininy fahaeniny hatramin'ny andininy faha-1:10. Misokatra amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Ao amin'ny tapany faharoa amin'ity bokin'ny ISAIA ity, manomboka amin'ny toko 40 dia manasongadina fa mampody ny Israely Andriamanitra izay nobaboana tany Egypta, tany Babilôna fahizay. Ary tsy hoe mampody ny nobaboana fotsiny izy, fa sokafan'Andriamanitra amin'reto olon'reto mihitsy ny lafim-piainana rehetra, izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny endriny rehetra. Hitantsika raha mamakytsika hatreny amin'ny andininy voalohany dia misy sakafo na nahandro hafa mihitsy omanin'Andriamanitra ho azy ireo. Tsy toy ny mihoatra lavitra noho ny tantely, toy ny mihoatra lavitra noho ny ronono sy ny sakafo izay vidim-bola ny omanin'Andriamanitra ho an'ny olona. Eto amin'ny andininy fahaeniny dia hitantsika fa misokatra ho amin'ny olona ny famindrampon'Andriamanitra. Andriamanitra azo antsoina izy, Andriamanitra azo tadiavina izy, Andriamanitra azo akaikaizina amin'ny fotoana rehetra izy. Ary indro mivelatra dia mivelatra ny famindram-po sy ny famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra. Izany manasongadina fa lavitra dia lavitra ny elanelan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ary izany no tenenany fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalana kosa tsy mba lalako. Koa satria mivelatra amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra, dia mivelatra sy misokatra tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra. Teny izay natao amin'ny olona rehetra, natao mba hitondra vokatra eo amin'ny olona rehetra ary tsy hiverina foana amin'izy Andriamanitra ary. Ratsy nambinina na tanteraka tamin'izay nanirahana azy, na avotony tany ho ny voalaza. Tsy reto olona izay avo-babo reto ihany no misitraka zany fisokafan'Andriamanitra izany, fa ny olona rehetra ambonin'ny tany mihitsy. Ho ny andininy 5 manao hoe firenena izay tsy fantatrao no antsonao, ary firenena izay tsy malalanao no hiazakazaka ho aminao, noho ny amin'ny Jehovah Andriamanitrao sy ny iray masiny Israely. Ry havako malala, mivelatra amin'ny lafim-piainana rehetra Andriamanitra, ary fivelarana tahaka izany koa no omeny ho an'ny izay mangetaeta azy. Mitsahatra hatreo ny fangirifirina sy lay aizina izay nanamaloka ny fiainana tany ampahababony, fa indro fanantenana vaovao, fanantenana izay maneho ny tontolon'Andriamanitra midadasika, ny lavany sy ny sakany, ny avony sy ny alaliny, dia samy henika ny fahalalan'Andriamanitra. Tena natao manokana mihitsy ho an'ny zanak'olombelona ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hitalany, ny fitiavany tsy misy fetra, ny famindram-pony izay lehibe dia lehibe tokoa. Ry havako malala ho ny tompo, izany Andriamanitra mivelatra ho an'ny olona rehetra izany no tanterahana tao amin'i Jesosy Kristy,
Ary Jesosy Kristy ilay tonga teo amin'ny hazo fijaliana dia ho fanafahana ny olona rehetra. Ny zanak'olombelona rehetra tsy mifidy sy tsy manavaka, tsy mifidy fiaviana na saranga, na foto-kevitra na fotom-pampianarana. Natao an'ny olona rehetra i Jesosy Kristy. Ravako malala amin'ny tompo, ambara eto fa tahaka ny ranonorana avy any an-danitra ny tenin'Andriamanitra eto, ka tsy maintsy mahavoto ny tany, ary tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha tsy mahatanteraka izay sitrany sy amin'na amin'ny alehany. Ho anao ary, mbola manana anjara ianao raha toa ka mbola mandray izao tenin'Andriamanitra izao. Mbola manana tombony manokana ny mino izay mandray tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro isika dia mandray ny tenin'Andriamanitra izay zaraina maimaim-poana ho an'izay manaiky hiaino izany. Fahasoavana lehibe tsy hita lany no naneken'Andriamanitra hanaparitaka ny teniny amin'ny firenena maro ety ambonin'ny tany. Fahasoavan'Andriamanitra tsy voakajy ny nahatonga ny soratra masina amin'ny dikateny haintsika vakina sy azontsika henona amin'ny izay misy ankehitriny. Tsy takatry ny saina ny fitondran'Andriamanitra ny teniny ho teny be mpamaky indrindra eto ambonin'ny tany, ary voadika amin'ny tenim-pirenena maro indrindra eto ambonin'ny tany. Mivelatra dia mivelatra ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, ary mivelatra tahaka izany koa ny fifandraisan'ny teniny amin'ny zanak'olombelona. Ka mitady ny fomba rehetra Andriamanitra hifandraisana amintsika zanak'olombelona amin'ny alalan'ny teniny. Tombotsoa ho anao manokana araka izany ny mandray izao tenin'Andriamanitra izao, ny mihaino mofinaina isan'andro, ny mandray fampianarana arak'izay azo atao, ny mahita sy mamaky soratra masina amin'ny fotoana izay tianao hamakiana azy araka ny Baiboly eo am-pelantananao. Maneho ny fivelaran'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny zanak'olombelona izany, ka raha mbola misy koa fotoana ahafahantsika mihaino, mamaky ny tenin'Andriamanitra, dia tsarovy fa fahasoavan'Andriamanitra lehibe izay ataony eo amin'ny fiainanao izany. Alay saratsaina ry havako fa misy ireo firenena sasany, misy ireo olona sasany izay tsy manana zo hamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy manana alalana na voarara ny famakiana tenin'Andriamanitra ny aminy. Fa ho antsika kosa, raha mbola malalaka izany dia mbola maneho hatrany fa malalaka amintsika ny fon'Andriamanitra, maneho ny famindram-pony, ny fitiavana, eny maneho ny fanafahan'Andriamanitra antsika ho afaka mifahababoana amin'ny endriny rehetra. Fanantenana vaovao omen'Andriamanitra antsika araka izany, ny fahazontsika mamaky sy mihaino tenin'Andriamanitra amin'ny fomba azontsika atao. Dia engane isika rehetra ry havako, hahatakatra ny hevi-dehibe ny raketin'ny tenin'Andriamanitra dia ny famonjena izay efa nomeny ho an'izao tontolo izao, ary asehony antsika ao amin'ny teniny. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo misaotranao izay fa nandre ny teninao, ilay teny azonay vakina, azonay nohenona amin'izao endriny anananay ankehitriny izao. Isaoranay ny fitantananao tsy hainay visavisaina na tonga izany aty am-pelantananay, fa mankasitraka anao zahay ary manankina ny fiainanay mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Mivavaka ho amin'ny fiangonanao zahay, mivavaka ho amin'ny asan'ny fiangonana, mivavaka ny amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina sy izao tontolo izao izay misy anay. Apetrakay am-pelantananao ireo kristianina ao anatin'ny fahasahiranana, manana aretina sarotra sitramina, manana olana sarotra vahana, manana etaeta
lalina eo aminao, tompo miaino ho vavaka. Ka jereo ka iantrao fa ianao nefa niteny fa mitadiava dia ny mbola hita izy, miantsoa dia ny mbola akaiky izy. Fa izay manondona no voana ary izay mitady no ahita. Dia izany no asainay manatona anao amin'ny fanetreteny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.